fa fanampovozinana ninina natao no nitranga tamin'iny fotoan'iny ary ao anatin'ny code pénal zany de crime dia tsy maintsy mandeha am'izay ny famitorana efa misy voasambotra ankehitriny izay mitotalo 5 ary efa mandeha de mandeha ny enquête satria zavadoza raha zavatra ohatran'izany misy ampolo maro ny olona namony ainy dia tsy maintsy jerena ary tsy maintsy fatarina ny marina dia sahako milaza aminareo fa efa mandroso any amin'ny fitadiavana ny marina miato amin'ny fanaovana famitorana ary tsy ho ela dia tsy maintsy anaovana filazana gazety ohatr'izao ihany ny tena valin'ny famitorana famosavina izay mitarika fahafatesan'olona tafiditra anatin'ny politika fanjakana izay mapetraky ny ministeran'ny fitsarana izany fanolon'olona izany ka dia tena oentina izay eo amin'ny fampanoavana rehefa vita moa izany ny fanadadiana izay ho ataon'ny zandarmaria sy ny polisy pirenena dia oentin'izy ireo anatrehan'ny fampanoavana ny raharasy izay olona mety ho voarory eo anatin'izay raharaha izay hijery izay eo amin'ny fampanoavana ny vesatra izay mety hanjady amin'ny izay olona tsirairay oentiny eo ny andraikitry ny tsirairay na ankolaka na mivantana mikasika an'izay raharaha izay dia apiditra amponja avy hatrany izay eo amin'ny fitsarana eo amin'ny fampanoavana ary tena oentina amin'izy izay mety ho fangatana fahafahana vonjimaka eo ataon'ireo olona ireo satria dia hisakana avy hatrany izay eo amin'ny fampanoavana. Manomboka tamin'ny 5 ilay fety dia izay tonga lolo dia fa mbola tsisy minina dia izany tena ilay tokony anniversaire hoe so dia afaka vansena ao any nefa zala samy mitolizina be fotsiny dia ndana ao izy maka ny an-dakozia dia maka tamin'izay maka tafangaresana zay dia nanomboka asotro sady ny andro mpandeakama dia tonga ilay mpandeakama dia efa nanomboka amin'izay ilay fety dia ny sakafo self service dia ny sakafo amin'izay zany zay za moa efa tafiditra voalo tao anatin'ilay alcool dia tsy dia tia sakafo tsy dia zao sakafo dia fa ilay mpandeakama mpanakiray ny sakafo be dia ry mbola tsisy samtam teo fa nisy fa tamin'ny telo ngamba raha tsy diso za koa efa tamin'ny telo tany ngamba dia nisy bany anakiray naraty dia nivakiana tamin'ny taksina katy dia tsy tonga taty kory nisy dia maty sa zao sy nina zavatra maro dia nisy donao tao fa za sy nina fa ny gâteau aloha za nina ny sakafo remaniko salade de pâte dia sambosa dia mini burger dia masikita dia pakopaka. Tsara ny manamarika fa ireo singa rehetra nareo ambin-tsakafo rehetra tratra na teo anivon'ilay trano fandraisana lanonana na teo anivon'ilay tokantrano nanao an'ilay fikarakarana sakafo dia efa vita prélèvement daholo ary efa lasa eo anivon'ny agence de contrôle de qualité des denrées alimentaires daholo miandry ny valan'izay fitsirian'izay tsika mialohan'ny amezana ny vaovao officiel. Misy fepetra manokana ny raisina eo anivon'ny ministera samihafa izay ahafahana voalohany indrindra mahafantatra ny antonantony izay mitrangana izany amin'ny alalan'ireo fanadihadiana. Ny faharoa dia mba ahafahana ihany koa izay mametra faran'izay azo atao indrindra ny fitaran'ny sanatriavina ny mety ho tranga fahafatesana ary indrindrandrindra ny mety ho sakafo izay mety mbola hitrangany izany resaka atao hoe tranga fahafatesana izany na ny mety ho aretina. Izay indrindra zany no isiany resaka cellule de crise izay misy araka ny toromarika voalay ankehitriny ahitana ny solotena ny ministera vitsivitsy ankehitriny mba handraisana ireo fepetra voalaza teo aloha ireo mba ho afaka miatrika ampatonina ny fiainana andavanandro ny tsirairay ary mifanojo indrindra zany amin'ireo tanjona voalazako teo aloha ireo. Ny azo ambara dia mifantoka tanteraka ary manao izay farany azo atao ny tompony andraikitra izay manam-pahaizana manokana amin'izany atao antsoina hoe fanadihadiana izany mba hipohitra ny marina. Ny marina hatreto nefa dia mbola ao anatin'ny fikarohana tanteraka isika
izany indrindra no anetanana ny tsirairay ao anatin'ny voalohany indrindra ny fanaparitahana vaovao aoka tsy anaparitaka vaovao tsy maropotitra fa toy ny hoe mamorona na koa lazaina hoe mandainga ny filazana vaovao tsy maropotitra eo ihany koa isika izay mandray na mamaky ireny vaovao rehetra izay niparitaka ireny dia entanina antrany aoka hamantatra ny vaovao tena maropotitra izay voalaza nireo izay atsoina hoe source officielle na ireo tena mpilaza ny vaovao matianina io ihany koa ny fanambarana izay atao. Salama daholo mampalahelo tokoa ny zavanitranga teny Amerika Sina makasika an'ilay fanasana lehibe izay namoizana olona efa ho 5 teny Amerika Sina koa amin'ny dokotera epidemiologiste statisticien analyste ary araky ny traikefa rehetra efa nanano moa zany dia mba hitondra kely ny fanazavana eto zany ny tenako. Voalohany indrindra aloha dia ny fanaovana analyse biolojika sy biochimika ihany no afaka miconfirme hoe inona marina ny mety antony nahatonga iny zavatra iny fa manazava eto zany amin'ireo hoe zavatra fitantaran'ireo vavolombelona sy makasika ny ankim-baovao azo rehetrarehetra satria isan'ny zava-dehibe tamin'izany lay hoe sepitra dia le manomboka miraikitra ny lela zany dia manambara fa misy nerf paralysé tao amin'le izy zany hoe raha jerena le izy dia antony telo lehibe mety mahatonga zany ka ny voalohany dia le antsoina hoe botulisme 60% ny riska ahatonga an'izay zavatra zay. Inona moa zany le botulisme dia karazana otrikaretina izy io mety any amin'ireny sakafo anaty tehirizina ambifotsy ireny na ohatran'izany avy amina otrikaretina zany biolojika dia mamoaka poizina ka ilay poizina avoakany no mahatonga n'ilay paralysé ilay muscle respiratoire dia tsy avy miaina le olona hoe manomboka miraikitra ny vavany. Ray zany zay. Ny faharoa dia ny 30% dia ilay intoxication mety avy amina chimique indrindraindrindra reo le hoe métaux lourds hitany amin'iren'ilay produit ampiasaina toy ny pesticide reo ilay produit ménagère zay fanadiovana ao an-trano koa tandreny fa mety mahatonga an'ireny zany hoe poizina mihitsy koa zany zavatra any ka matetika ilay sepitra no mitranga dia miaraka amin'ilay mandoa ary ny fahatelo farany dia misy koa karazana intoxication zay mety hoe any amin'ny 10% ilay intoxication histaminique mety any amin'ny hena mety any amin'ny trondro eny mety otrikaretina hafa koa no 10% amin'ilay izy ka eo ny tena izy zany dia miandry ny valin'ireo analyse biolojika biochimique ary chimique natao isika zay fa dia mahereza daholo ary tompoko. Dia mila mitandritandrina ihany koa zany satria no le trangan-javatra tamin'ny sabotsy ireny eo amin'le fidianana n'le hanomasaka tsy ny hanomasaka koa no manahirany fa mba hakajikajiana le fahadiovana sy ny sisa satria dia le stage koa manao ny ataony amin'le hoe fiarovana ny sakafo dia aloha sakafo mafana aloha ny tena tsara zay ny tena izy aloha sakafo mafana amin'izao zavatra enjany ny trangana karaha iny nisany hoe fanamariana azy etony any resaka varitra sy fanjifana betsaka reo hoe sakafo ambifotsy ohatra paritaka eto amintsika tena hoe gabo raraka delestage iny eo andrasavy eto iny resaka azandrano ohatra tena voatratra ny delestage dia mivaly tena betsaka reo hoe fitandriamana tokana atao menaka sy ny sisa mayonnaise io moa zany nanao fanambarana koa ohatra ny hoe ren'le fikambanana zomimpanjifa reny hoe mivory dia reto daholo ny fikambanana miara zomimpanjifa fa reny zany zao tena hoe manao atsakasy andavan'ny asany koa ve satria reny zao le afaka manao fitsirihana amin'le hoe sakafo efa lany daty mbola miparitaka eny mbola misy sakafo zay tsy ahitana fanamarihana akory ny foniny amin'le hoe roviana no fempotoana farany afaka anjofanan'le izy dia zany rehetrarehetra zany ary io moa mpiaro zomimpanjifa fa ny fanjakana mihitsy amin'ny alalan'ny ministera pia dia mila manara-maso reny ampy ve ny olombelona misahana zany sa tsy ampy dia io moa samy manana ny ambarany matetika rehefa misy tranga ohatran'izao vao samy'ny gropadropaka daholo samy mba miaro ny rambony tsy ho tapaka eo zany le amin'ny ministera samihafa dia io koa moa zany ny fanjakana efa hoe nanankina ny niveau gendarmerie pirenena nanokatra fanadidina mikasika an'le izy dia ao koa mba tsy hanao fandehan'le hoe cran be aminazy zany dia eo koa hoe ny ministera sasany mbola misy fanambarana satria raha ny tokony izy zany dia tokony miandro ny vokatry ny fanadidina zay ataony zay nanakinana an'le izy ny ambiny hafa
fa tsy hoe ny ary mamoaka an'izao de ny ary mamoaka an'izao de samy namoaka raha lay samy ministère-ny serasera nanao ny azy ministère-ny vatra sy fanjifana nanao ny azy tourisme ministère-ny fizahantany nanao ny azy hoe manakatona n'lay toerana hoe tsy nahazalalana azy ny sisa de zany zao lasa ohatran'ny hoe médecin après la mort zao zany a hoe misy espace efa hitanao ao zany de tsy fantatra ntsony izy ny tokony manao fitsirena an'izy hoe manana taratasy fa tsy olo io loha zao nitratra fa za mino fa tsy oreriny hoe toerana fandraisana vahiny sy fisakafoanana mety tsy manana taratasy na tsy tomombana ny taratasy fa arak'izay le hoe manao médecin après la mort io zany de tsika tsy misy fivoarana mihitsy amin'io fa de efa hoe efa mananina foana vao zay zany le izy de sika ihany vo ao anatin'le izy nazany aloha zany de mirary feno zany ho an'ny fianakaviana zay tonapaorina ny namana sy ny tapaka ary reo rehetra mbola misedra olana zany fahasalamana ny amin'ny hôpitaly rehetra sy ny fitsaboana isan-karazany de mirary soa mba hositrana soa zany aririary amitsika eto zay savilivily tao kobakoba-dravina tsy maintsy horesahana ny zava-misy mikasika n'ilay resaka fanapozinana raha nyloha ranom-baovao a le fanapozinana ara-tsakafo dia tsy manana taratasy fahazahoan-darana itoerana zay nandraisam-bahiny io ka dia ndraisana fanapaha-kevitra ka teny voakany io zany ny didy fanakatonana vonjomaika itoerana io mba ialana amin'ny mety iverenana izay tranga izay indray a ohatra ny fampitambavao voaray raha amin'ny sehatry ny fampianarana satria araka ny voalaza ihany ko fa dia androany ny andro izay natao an'izay resaka fanadinana mbana tonga voalohany amin'ny resaka fanjakana izaina ny CPE zany dia misy tranga anisan'ny nandona fo ihany ko tany betokotany nandesa arety avy ao a tsira antsivora anao CPE ao betoky noho ny aratsy ny lalana dia omaly noho ny ala tao antsivora ireo ankizy maromaro avy any amin'ny akany valisoa hiatrika CPE any betoky androany nandesa arety izy ireo noho ny lalana am'refy 20 kilometatra sy fiampitana rano anatin'ny tranga ihany ko anatin'ny ity vaovao ity omaly dia nisy tsena mahay teny any vitesy teny tsena nrehetra anisan'ny tangoronany olona ihany ko mikasika an'izay raha ny tena marina dia efa tonga teny eo akaiky ihany ko moa mpamonjy vona nikasika an'izay fa dia niteraka resaka sy fitangoronan'olona omaly ary amaranatsika amin'ity vaovao maraina ity dia ity tranga tsy fahita firy ity ihany ko torana teny ambony tatamia ilay judoka Marta Fawaz vao fifaninanana voalohany teo amin'ny sokajy latsaky ny 7 kilao tany amin'ny championnat du monde dia araraka ilay mpanao judo frantsay Marta Fawaz resy sur hippo zay ny filaza azy zay hoe torana fotoana foya teo ambony tatami ny niona aminy moa dia ilay judoka atsona amin'ny anarana hoe Aminova Uzbekistan no fiaviana misy azy ka dia rehefa nokendainy ty farany naharitratra dia torana teo ambony tatamia ity teratany frantsa ity novonjena moa izy rehefa aveo ary dia tsisy ahina itsony ny ainy